Miaraba tompoko lasy tompoko vavy manasantsika mpanajana ampitiavana iaraka aminay ato anatin'ny fandarana mikolo hevitra hatramin'ny farany amin'ny tian'io ity manasanao ampitiavana anaraka ny antsiprian'ny adevitra izay atao eto ny fiainam-bahoaka ny fiainam-piarahamonina ny fiainam-pirenena ho resantsika izany rehetra izany amin'izao fotoana izao somary alantsika aloha ny resaka politika amin'ny ilay mahazatra ny olona famaritana sy ny fianonana izany hoe resaka politika izany nahoana no mitoetra ary mahazo vahana saky ambetiny resaky ny rehetra amin'izao fotoana izao ny hoe kitrano an-trano ny kinamanamana iverina fa isan'ny aretina mikiky ny fiarahamonina izy io amin'izao fotoana izao ary efa mahazo faka ihany koa amin'ny tontolo amin'ny ankapobeny na io ny asa-panjakana na io ny izay rehetra iverina fa tokony hijerena mari-pahaizana na fahaiza manao dia saika izay hoe kinamanamana sy kitrano an-trano zay atrany no re miverimberina miteraka fotom-pisaina na ry fomba fiverana ho amin'ny tanora na ny taranaka kehitriny zany noho izany dia nanasa vahiny isika atao anatin'ny fandarana amin'ity an'io ity telo am'rahalano vahintsika izay resaka izany loha hevitra izany ao anatin'ny ora iray sy 20 minitra eo avy ato amin'ny ankaviakoto Andriamatoa Lamina Boto Tsarady izy dia mpitsara ary mpanolo-tsaina ara-teknika ao amin'ny Bianco miarabanao tompoko tonga sao tanaty fandarana miarabanao ary indrindra miaraba antsika any atokantrano any izay manaraka ny fandarana mikolo hevitra ny vahintsika manaraka avy ato amin'ny ankavanako ato dia ny mpitsara Rakotomahana Andriany Aina Franklin James izy dia sady mpitsara no mpandalina fiarahamonina sy lalàna miaraba tompoko faly miarabanao Henikaja dia faly miaraba koa ireto namako reto monsieur Laminasy Jiory makasitraka ny mpijery anaraka izany hatramin'ny farany vahintsika fahatelo ny tanora namako Randriana Arivony Jiory Andria Parany Arivo izy dia mpanao politika tanora Arivo LTPien tamin'ny taona 12 tonga soa eto amin'ny fandarana mikolo hevitra faly miaraba ny mpijery rehetra any atokantrano dia indrindra ihany koa fa tsika namana izay miara mifanakalo hevitra amiketo ary koa ianao Henikaja zany nandray anay eny azy ny zanay mpanao gazety nanontaniana ny olom-pirenena tsotra rehefa naniketrika nyity loha hevitra ity zahay hoe takany ahoana ny fijerin'izy ireo an'izany zava-mitranga amin'ny andavanandrom-piainana ny fiarahamonina zany dia ny hoe rehatrano ny resaka kitrano an-trano ny kinamanamana rehefa misy ny zavatra ilana raharahana asa tadiavina amin'izao fotoana izao ndao rahantsika ny hevitra izy ireo inona no mety mampitoetra ary mahatonga izany ho latsapaky eny amin'ny fiarahamonina ankehitriny endriky ny tanàna aloha ny kara avao manana fahaizana farafaratsy jeriny lafiny rehetrarehetra izy fahitako anazy aloha zany fampirarahanao amin'ny olona bony sy ny madinika zany misy mifandray tsara zany reo izay no mahatonga an'izay fa zavatra sy tokony mipetraka zany mba tena mandeha amin'ny fahitsiana olona rehetra dia tokony andeha amin'ny fahamarinana fotsiny izay no tokony ataony tsirairay zany tena tsy hitako zany grand tena tsy hitako hoe navaly an'izy ka io zavatra resaka efa lova natao hatramin'izay zany ka tsy afaka tsony raha tsy hovaina le toe-tsainy tsirairay zay ngamany tsy afaka olazaiko mampitoetra ny kitsanantrano aloha zany dia nafatatra anazy dia resaka namana sy fitiavan-tena aloha zany dia tsy mahafantatra fa tsy ny namanao ihany ianao zany fa tsy mijery ny olona hoentinao zany fa ny namanao aloha no mijerenao dia lasa ireo nataonao kamakama zany fa tsy ny firenena ny vonjenao mbola ny fijerenan'ny akaikikaiky sy manodidina ihany zany aloha ny hitako hoe mbola olana misy eo amin'ilay kitrano an-trano zany hoe ny izay fantany ihany aloha no avotany voaloha fa tsy mijery ny izay tena sahirana tena mila fanampiana mahatonga amin'ilay kitrano an-trano anatin'ny fitondrana dia ataoko ao fa fitiavan-tena sy fitadiavana tombotsoa sy hoe tsy eritreretina mpandroso an'ilay firenena fa mpandroso amin'ny tenany
zany moa le izy raha azo akapobeny ty hoe avako ty ihany na dia zaika eny ary zay ny hevitry ny olom-pirenena tsy ny fidina manokana reny olo reny fa zay sendra ny mpanao gazety dia tonga dia nanontaniana lova efa ny fandovana ho sasany fitiavatena hoy ny hafa tsy ny firenena nyjerena fa ny eo akaiky eo andriamatoa lamina boto tsara dia mpanolotsaina ara-teknika ny biany koa fanontaniana mitovy no apetrako aminao raha ny fahitanao azy mitsehatra misy anao ihany koa mampitsara anao inona ny tena mbola mampitoetra an'izy io amin'izao fotoana izao eto amintsika io resaka kinamanamana zay kitrano an-trano ia raha ny manaraka n'ilay feon'ny olotsotra zay nalaina teo dia misongadina avy hatrany le hoe toetsaina dia misongadina eo ihany koa ilay tombontsoa sy lay hoe akaiky ireo zany ihany hoe angiako hoe raha vao miresaka ny antsika hoe kitrano an-trano kinamanaman'izay dia voalohany eo aloha zany misy fomba fisaina zay ifampizaran'ny fiarahamonina eo zany hoe rehefa misy ny soa misy tombotsoa azo dia ny akaiky ny tena no everina fa tokony azo an'izay tombotsoa zay ary raha tsy manaraka an'izay arany no ohatrany mahazo tsiny amin'ny fiarahamonina hoe mba manana andrianina ihany zay ao amina sehatra anankiray na hoe mba nahita tombotsoa ihany izy fa tsy nyzaraina zay zany izy tonga dia le hoe tombotsoa tonga dia zay le toetsaina zay to zary fampizaran'ny fiarahamonina ny olana nefa nivoaka moa izy teo rehefa niresaka le olona hoe jery akaiky tsy mijery ny akaiky azy dia ny anahy tonga dia hitariko zay hoe zay nge le hoe tsinjo lavitra sa hoe ny akaiky anao ihany ny tombotsoanao rery ihany no hitanao fa tsy ny tombotsoan'ny be sy ny maro raha mbola zay zany ny fomba fijery raha mbola zay le jery akaiky zay hoe zay mahafaka ny androany zay veriko fa mahakasika zay ihany no omeko lanja dia zay le kiatrano an-trano zay le kinamanamany dia fatiantoko amin'izay fotoana zay lasa miditra ho an'ny rehetra rehefa mitoy le izy miditra ho an'ny rehetra satria raha miresaka an'izay ny atsika dia za tonga dia apetraka hoe misy zany le atao hoe soa iombonana ary misy le mahasoa za mahizao dia mazava azy mahasoa ny akaiky dia iza nomena lanja am'ireo le tombotsoa iombonana ve le soa iombonana ve sa le mametimety le mametimety ny olana rehefa le mametimety nomeko lanja tafahoatra dia lasa akaiky fomba fijery za no mety mahita soa amin'iny fa ny maro ve mahita soa amin'iny ary makany amin'ileo mandrora mitsilany raha ndrena ary vonintsyory mitovy hevitra amin'izay ve ianao ny tena marina aloha ny tiako tsidika fotsiny dia hoe ny mahatonga le kitrano an-trano koa amin'ny lafiny anankiray dia tadidio tsara fa rehefa ny vitsy anisa no mitantana ny politika sy ny arem-pirenena dia mandeha ho azy zany hoe izy ihany no fampijery ao anatin'le tombontsoa zany fa za zany tsy ohatra ndraika le hoe kitrano an-trano ka hoe mijery namana zay manam-pahaizana dia hitako hoe tsy dia ananako tsiny zay zavatra zay satria aiza ianao ny andeha hijery any akafa avenao nefa misy namanao na olona fantatrao hitanao fa mahay an'le asa zay zany dia tsy meko tsiny fa ny olana dia le kitrano an-trano eto amintsika le olona tsy manana le farapahaizana indray nomena le poste zay tsy tokony ho azy eo no tena mahatonga le fahatiantoko eto amin'ny firenena zany fa zay no ataoko hoe ohatra le izy ka hoe kitrano an-trano makany amin'ny tsaratsara zany hoe ny olona tena tsaza le andraikitra misy azy zany no mahazo an'le andraikitra dia tsy maninona Andriamatoa James Frokana misaotra iankiaja mba tsy hamerenantsika zay efa voalaza andreo namantsika zay ventsika fa mifameno dia hoentiko any amin'ny hoe inona moa no antony mahatonga ny olona hanao kitrano an-trano hanao kamakama na hanao akondro mifanakondravina sy tsy miraraha fa tsy ny piray fiaviana amin'ny tena izy io zany rehefa tena zoina dia ny lahan-kevitra mahatonga an'izy io dia tsy fitokisan'ny tena eo amin'ilay tompona andraikitra aloha voalohany indrindra ilay manam-pahefana zany olom-boafidy na olom-boatendry faharoa tahotry ny hafarana
satria fantapatany ihany a fa tsy ateza eo amin'ny fitondrana izy a noho ny zavatra maro samihafa zany a dia mila le antsony vahiny hoe filet de sécurité na parachute zany a ahafahany a mitsinjo ny fianjarany zany a ndra olona tsy hainy havana hoe efa teo nareo a nareo efa tsy mahay mitantana ny arenareo a mbola tsy naintsinjo na havana ihany a aiza zao ny efa rahantsika dia rehefa tena fehezina zany a dia tsy fahaizana ny ao ambadika izy io satria zao ao ambadiky ny olona manao kitrano an-trano na tsy mitsinjo afa-tsy ny olona pray fa vina aminy na ny pray tombontsoa aminy akaiky dia izy mihevitra fa manasoa izy kanjo a manapotika tanteraka n'le fahatra ny avina izy na le fianakaviany na le ankonany a satria iarihary eo anivon'ny fiarahamonina fa natao petatoko a na natao karazany antsoina hoe tsindro bokotra na napetraka ankeriny zany reny olona zay tsy sahaza ny toerana reny ka eo no asiko fanazavana kely nkatsa mba hafeno ny zavatra omeko anao ny antony io zany raha ohatra ka ataontsika amin'ny fandalinana fiarahamonina zany hoe mijery ny antony jerentsika zany ny ao anatin'ny sociologika dia ny concept na ny conception antsika malagasy ny antsoina hoe tanindrazana mbola maro be mihitsy malagasy mihevitra fa zay toerana misy ny tanindrazana misy ny fasan-drazana le misy tranondrazana iny iny ihany ny tanindrazana iny ihany ny tokony asoavina iny ihany ny tokony rarahiny ka mialatsiny fa azo lazaina fa taraiky be reny olona reny satria zao ny raharaham-pirenena efa tamin'ny andro ny ranavalona voalohany efa nambarany hoe ny raharaham-pirenena tsy ananakoavana zany hoe efa tany amin'ny taonjato fa 17 tany ho any zany a nefa tsinjo mpanjaka radama ranavalona hoe tsy ananakavana na raharaham-pirenena ary nisy fotoana raha ohatra izy zao namorona hetra tany amin'ny faritra Toamasina na Mahajanga dia nitsinjo ny any amin'ny faritra izy a mba tsy hahatonga ny fikomina hoy izy a dia aleo tsy atao mitovy ny hetra ampiarina eto Antananarivo sy any amin'ny faritra zany hoe efa tsinjo ny sady a fa ny antsoina hoe firenena ny antsoina hoe raharaham-pirenena dia Madagasikara ray manontolo mivelatra fa tsy le heritreritra hoe inona ny tombontsoa ny faritra avy na faritra iva fotsiny ihany ka eo indrindra mantsy raha vao miresaka tsika hoe kitrano an-trano na ny olom-pirenena tsotra teo anantanitsika dia mpanao politika avy an-trano mia ho an-tsaina hoe ny mpanao politika ny mpanao an'izany kitrano an-trano zany le concept na le fotom-pisainana mihitsy mety mbola ahoana ny fomba nivanana zay andreo mato lamina boto tsara dia raha ny zava-misy eo amin'ny tontolo politika amin'izao fotoana izao zany do atombokintsika avy any ambony mihitsy le izy ny fahitako azy ny dia zao rehefa miresaka tsika hoe mpanao politika avy aiza moa ireo mpanao politika ireo feonizana no entin'ny mpanao politika rehefa miresaka ntsika politika dia fanasoavana ny olom-pirenena zay fanasoavana ny tanindrazana ary a ny tsy mpanao politika raha tsy ny mpanohana azy ny mpifidy azy zany hoe mitondra ny feo mitondra ny etaeta ary a mampiseho an'ilay fomba fisainana iombonana fahitako azy matoa ny olona ray afaka miteny amin'ny anaramaro manao politika zany hoe na izy mitondra na izy manohitra dia mitondra ny feon'ny maro zay manohana azy izy za zany tsy te hitorabato mpanao politika irery reny olo reny avy any amin'ny fiarahamonina reny fa tsy avy aiza akory ary manany mitondra ny feony zay le pomba azy zay izy a dia verenako amin'izay zay ny verenako amin'le hoe soa iombonana teo ina le hoe soa iombonana mety amiko ny hoe ny manodidina na ny fantatro na ny olona efa zatra na nyray faritra ny aviana tokoa marina tokoa le teneny namana teo amin'le hoe inona moa nataontsika hoe tanindrazana rehefa mbola mieritreritra ianao fa io tanàna kely ny avianao io nataony hoe tanindrazana ary manaona ny hafa nefa ny zavatra mitrango eo amin'ny tanàna eo akaikinao a mety misy akony aty aminao zany hoe any amin'ilay miverina any mihitsy aho zany hoe rehefa mbola zay no heveriko fa hoe tokony ahazovahana dia kiatrano an-trano a sy kinamanama politika zany amiko a ny inona no mivoyana hoe politika ndika amin'ny politika hoe antokony olona natao a iazona na anao ampimamba ny fanjakana zay ve natao hoe mpanao politika amintsika sa antokony olona zay a mikatsaka ny soa iombonana rehefa mbola tsy vitatsika zany mamadika azy hoe ny fanaovana politika dia ikatsahana ny soa iombonana fa hoe zay mametimety ana zay mametimety ny manodidina dia hatraiza mifetra omenao an'izay manodidina zay ary manahoana ny hafa
eo zany za tsy te hitorabato ny mpanao politika fotsiny ao aho fa ny tena tiako hoetsenao anatiny de hoe ary manahoana tokoa moa le mpomba azy so de mbola mba zay le toetsaina tiatsika voizina hoe de tsika reto ihany fa tsika ny praidonakafo io a nahoana amiko zany fototra ny eviny io de hoe tsy mbola fampihan'lay ataotsika hoe fatsapatsika ny atao hoe demokrasia zany hoe ny maro anisa sy le fitovinjo so de le rafitra ivelarana kosa na le rafitra misy ara no manakanao am'izay de lasa ny fiampianakaviny no mpanao politika de lasa raha-pianakaviana le raha-pirenena de ny tananakavanako io any no meko an'izao andraikitra zao satria za manana andraikitra ohatran'izao nena le tonga de somary efa sombona vahaolana angamba ny tiako mena hoe resaka vahaolana ohatra hoe fampianarana azo atao tsara mihitsy zany a ny mijerana hoe le tanora vita fianarana hoe ahoana ny anampiana azy anokatra orinasa satria tsy ao lasa mpiasa-panjakana daholo ny olon-drehetra fa mila ijerena rafitra zany a anahona azy hevitra hoe amokatra orinasa zay anankiray eo ihany koa ny lafin'ny karama zao a mahatonga ny kolikoly sy ny kitranatrana de mieritreritra ny olona fa hoe efa lasa miasa amina ministera zatsy na zao de tonga de milamina be ny fiainana de eo ihany koa le hoe diso misy be loatra ny elanelana amin'ny nentina sy ny mpitondra zany ka mila atao mifandanja ihany le izy de tsisy miazakazaka tsony am'izay fotoan'izany hoe ilatsaka solombavam-bahoaka na sanatriny zany hoe latsa anao zao fa rehefa mitovitovy sy fanatsahana vidim-piainana de hitako hoe mety mihena kely ihany le kitranatrana tsisy miazakazaka nanao mpiasa-panjakana tsisy manyandovola tsony anao hoe mpitsara mialatsiny aminareo namana mpitsara ny tsisy anao tsony hoe mpiasan'ny mpitaketra tsisy anao hoe mpiasan'ny doanina zany tsony tsisy miazakazaka amin'izany tsony fa rehefa mitovitovy ny karama de hitako hoe efa mihena kely zany zay tokony ho vahaolana zay efa manolotra vahaolana avy hatrany tsy horirandrenarivony fa ny amin'ny fantanina mikitika ny saiko zao de hoe tsy eloka angamo izy io raha ohatra voapirofo hoe karazany nepotisme na ilay fahafantarana olona fotsiny a tsy araka ny le qualification anao no idiranao na mahatafitranao anatin'ny sehatra anankiray Zokobe James Franklin amin'ny lafindray mantsy izy io de izao nomena fahefana ny olona anankiray mba hamaolana zany eo amin'ny toeram-piasana anankiray tsika zany eto raha miresaka de tsy voatery hoe ministera raharaham-bahiny na ministera fitsarana misy anay no resantsika fa miresaka ny androm-panjakana rehetra sy ny sehatrasa rehetra eto amin'ny firenena zany raha ohatra zany tsika manao efa nasina zany aloha ny sokajinasa hoe ny asa toy itony de tsy maintsy fifaninana-pirenena na fifaninana régional na fifaninana communal arakaraka le toeram-piasana zany na hoe orinasa de efa matokana hoe reto na ny professionnel de ity ho an'ny olona ny ivelan'ny orinasa de ireny fifaninana reny zany natao hitiliana fahaiza-manao hitiliana fahamendrehana hitiliana ihany koa talenta ananan'le olona fa misy ny karazana asa mety hoe natao ohatrany amin'ny marché public ihany de gré de misy zany hoe recrutement na olona amina fifanarahana anaty vanim-potoana fohy ataotsika hoe vonjy rano vaky na fanatevenana ny olona miasa no ny antony fahafantarantsika fa mila teti-bola sora-bola mahampy zany hoe anao fananana de anofana olona manokana amina sehatrasa ohatr'izao indrindra misy sehatrasa sasany zany mety hoe tsy lana afampahalalana ambony be ny tiako lazaina de izao raha ohatra zany tsika hoe iresaka momba ny fandraisana mpiasam-bahoaka de tokony faritana mazava ny hoe ity toerana natao hifaninanana ity toerana natao ataotsika hoe ahafahana mamaolana vonjy maika ary jerena daholo ny tombontsoan'le olona raisina koa satria mety ambitaka olona raha ohatra izy mihevitra hoe voaray mpiasa-panjakana nefa eka fanarahana fotoana fo no miasony izy mihevitra efa voavaraka ny tena namana tsy ohatry teo ny olana ka eo zany iankaja satria hovaliko am'izay le fanotaninao satria zay zavatra zay zava-ravina zavana atakarany vahoaka mijery antsika ny zavatra tiana horesahana fa raha ny tena marina zany tokony hanaja ny fahaleovan-tena ny mpanatina
ny olona raha vao resaka fifaninanana andraisana mpiasam-bahoaka ary ny antony anaovana an'izay dia izao ny fifaninanana andraisana mpiasam-bahoaka dia amezana fahafahana ho an'ny olom-pirenena rehetra izay maniry hanasoa ny firenena zany amin'ny famezana ny anjara asa mendrika azy mendrika ny talentany mendrika ny fihazahana nataony ihany koa teo anivony zay zao fiarahamonina tena idéal zao zay nambaranao zay fa ny olona zao rehefa mietrehatra hoe hiditra any amin'ny anamina na hoe manana orinasa zao dia mba hoe mietrehatra hoe ahazo marché ao ministère anankiray dia efa tonga dia mihemitra ny olona hoe areo hoe tsy zanaka mpanankarena na zanaka zareo samy zareo ihany no tafiditra amin'ireny sehatra samy hafa ireny ahoana ny fomba hamerenana ny fahatokisan'ny olona mihitsy satria ny zana-bahoaka matetika tsy manana finoana ntsony salapanao politika eo ihany ange no tafavoaka aiza moa zay tsy ohatra irandrenatro ny azy zao raha miresaka an'izay mihitsy ny namana James hoe misy fahaleovan-tena ny andray zany ampiko le izy hoe maninona moa zany satria le izy efa tellement efa raiky tapisaka le izy maninona atao lalàna mihitsy ndray le izy azavaiko tsara ny hevitra ohatra zany zao efa fantatra fa misy le concours dia fantatra zany fa misy volaloha foana io misy foana manao volaloha am-bata maninona abaribary mihitsy zao volaloha amin'io fa mbola mandeha foana sélection de dossier zay zany zao ohatra anankiray na ohatra koa makany amin'ny marché public hoe izao fomba fahazahoana ny marché io zao million izy azao dia anjaranao zany mahafantatra hoe ay misy volaloha zany dia tonga ianao dia mipetraka fotsiny hoe vitanao hoe tsy hanananao le vola fa ny olana mantsy dia izao mety hoe mandoa vola zay tsy hanonona antontanisa hoe zao montant dia nefa misy mandoa amboniny iny dia iny no matetika ny tafiditra zay zany tiako tenena hoe aleo samy mandoa daholo efa hoe atao tsipy-dalao le izy mazava tsipy-dalao hoe misy volaloha zany le concours dia fa mandeha foana sélection de dossier eo zany tsisy menimena ntsony hoe zay tao nandoa nefa atao tsy tafiditra dia le vola iny am'izay zay fotoana zay lasany makany amin'ny kitapo bolam-panjakana mandroso foana zany le firenena le fahatokisana mihitsy ny fahatokisana an'izay rafitra mitenen'ny tsiorandrenarivony zay zany rasina an'izay système zay hoe zao ny fanaovana azy ahoana ny mety hampahomby an'izay le fahatokisan'ny olona mihitsy ahoana ny amerenana an'izay ny fahatokisana voalohany aloha miaingy eo aloha amin'ny za miainga foana amin'le toetsaina miteny eny antsika eo rafitra lalàna sy ny sisa fa ny ao ambadiky ny rafitra lalàna nge ny olona ny mampandeha azy matoa mipetraka ny lalàna ray dia rahany maro anisa manaiky fa io ny mahatsara ny rehetra lalàna mantsy natao ho an'ny rehetra zay ka ny lalàna tsy natao ny olombitsy fa zay everiny rehetra fa io no ahafahana mitandro an'ilay soa iombonana zay no antony ametrahana azy hoe ty zany dia atao lalàna dia mandeha makany amin'le lesany namana teo hoe manina tokoa raha atao lalàna raha fa hoe tia ny fidirana ao mpiasa amina sehatra asa anankiray dia zao ny vola aloha eo ny iverenako raha izay mantsy dia iverenako mihitsy any amin'le foto-kevitra ijoroana fa maninona moa no hifaninanana ny miditra ao amina ohatra amin'ny asa-panjakana fa maninona no mifaninana fa maninona tsoe zay tonga aloha tompo-tanindrazana faninanana satria maninona satria tsika miaingy amin'ny hoe mitovy ny olona rehetra manoloana ny sehatra asa-panjakana samya satria tsika ao anatina demokrasia dia mitovy zony rehetra ary mitovy ny fidirana ny olona rehetra nefa tsy afaka ao hipetraka amin'iny toerana iny dika iny aleo zay mendrika ahoana ny afantarako ny mendrika ny mendrika tsy hoe olona fantatro ny mendrika tsy hoe rehefa fantatro ianao dia mendrika ary rehefa tsy fantatro ianao dia rehefa avako ianao dia mendrika zay mantsy izy dia zay le kiatrano antrantsika namanamana teo dia napetraka zany fa raha mitovy sika rehetra dia ndao rehefaninana ka zay mendrika amin'iny fotoana iny no mahazo an'ilay asa rehefa zay tsy ipetrahantsony hoe iza ny manam-bola kokoa na iza mahafantatra olona kokoa rehefa izay zany no iarahan'ny rehetra manaiky fa hoe zay tokoa no atao eo dia apetraka hoe faninanana ny hiditra eo ary ianao moa zany raha hiditra mpiasa-panjakana anao inony angorokarena ve ho amin'ny fitsarana ve anao angorokarena ve no alenao sara ho any amin'ny faditseranana dia mitovy amin'izay misy olona mijery ny olotsotra tena hoe satria ny lalainy dia mbola ny soa ho azy hiditra mpiasa-panjakana mpiasa-mbahoaka hikatsaka ny soa iombonana
marina fa tsy hiditra ao kosa aloha dia hoe tsy hamelo tena sy mamelo tena ianao satria misy karama voatokana ho anao ao fa ny asanao kosa dia nataonao ho an'ny vahoaka zay mantsy ny everiko hoe lasa mahavilana an'le izy hoe anao mpitsara satria ao ve ny misy vola ao ve no ahafahako a manasony manodidina na mpiarabelona anao mpiasan'ny fahaditseranana satria misy tombotsoa ao misy entana mivezivezy raha vao miala zany tsika amin'le voalohany le fotikevitra hoe fitovinjohan'ny rehetra hiditra amin'ny sehatra asa anankiray raha vao miala tsika amin'le hoe ity asy ity nidirako amin'ity dia hikatsaka ny sohiombonana marina akoatran'ny hoe amelona ny tena koa dia hikatsaka ny soa raha vao miala an'izay tsika zany a na ho aizy tsika na ho aiza kiatrano atrano a kinamanamana foana eo satria zay vola alohako miditra eo a miantony ho averiko rehefa aveo rehefa manao an'izy dia zay le ampimamba amin'ny fahefana voalazako tarihy mety rovina no tafapetraka zay le fotom-pisainana navarany zokobe lamina boty tsara ty zay raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao lavidavitra ihany ny lalako mbana raha ohatra moa za moa anisan'ny miatrika an'le atrikasa ery ivato e dia raha ohatra zao mihaino ny tatitra nataony secrétaire général ministère fitsarana farany teo zany dia efa nisy ezaka ozy izy a natao amfananana ohatra fandraisana mpitsara sy prakitra raha dia efa hitam-bokany zany ozy izy a ary azo lazaina ozy izy fa efa mizotra ho amin'ny fanatsarana aloha zany a raha eo anivo nyfandraisana mpiasam-bahoaka amin'ireo sehatra asa reo zay zany zavatra eny zay amin'ny sehatra maro a fantatro hoe efa niezahana hoe novaina ny fifaninanana andraisana mpiasam-bahoaka any amin'ny secours fandraisana mpiasam-bahoaka rehetrarehetra zany a efa misy le hoe QCM dia misy procédure napetraka hisorohana zany hoe zay mandrabiraby vola na mampiasa ny fahefananany a no mampiditra olona arak'izay fatany fa mety ka ny hoe rovintsika no tonga amin'izay ankaja dia izao ny atongavantsika amin'izay a dia tsy maintsy zany a ataon'ny olom-pirenena rehetra tompona andraikitra ho teny ataontsika hoe teny hery a ampirisika azy ireo amin'ny fandraisana andraikitra sy ny zara asa menazy a ny fiovana ka le fiovana tsy hoe mitatatata ianao hoe ndao hanova na iova fa ny tenanao aloha novainao voalohany hoe raha ohatra ianao zany ao am-painarana ohatra dia tsy zay olona mahafinaritra anao no menao salanisa ambony raha ohatra ianao ao am-piasana dia tsy mitanila zay zavatra zay zany hoe raha olona raha tena marina raha zany raha olona ho fehezinao a raha ohatra ianao ohatra zao hoe taleny ny fandrarana ny mpiasa zany ohatra hoe directeur ny ressources humaines dia tokony zany a tsy ao aminao no raisina ny olona na ao amin'ny ministère iasanao ny olona havanao na namanao raha voatery andray an'le hoe ECD sy ny sisa reny zany fa mba miresaka any amin'ny dia rasy namanao ianao hoe mba fehezo any raha voaray a ny candidature ny tony olona tony amin'izay lafin'izay zany ianao sady tsy mpitsara sady ianao mandray a no mpitsara an'le olona ihany koa fa mba olona hafa no mifehy azy asa tiako tenenina ny ankaja dia hoe misy fomba fiasa zany tokony mba hoe arahana zany a eo amin'ny olona manana fahefana na mpitantana olona izy a na mpitantana tsenam-bahoaka izy a mba ahafahana mamevana fifaninanana marina sy ahafahana ihany koa mifeha amin'ny tokony ho izy ny fomba fiasa sy ny fomba fitantanana ny ataontsika hoe ny oeti-manana eo am-pelantanany ny fitondrana zany ao anatin'izay resahanao zay mantsy zava-misy a ny olona zao raha misy olotsotra anankiray manana baka ministera ray zao mitady olona manana baka dia ny fantanina mipetraka hoe ataon'ny olona avy any ambanivohitra betroka tany atsimo ahona no anana herijika kokoa no ny olona avy eto Antananarivo zanaky mipiasa amin'io ministera io a samy manana baka ho tafiditra ao ny olona nange tena tonga dia kivy ny olona ny mpitady asa amin'izao fotoana izao tena tsy karotro mihitsy satria indraindray mijery dossier-n'olona maro be hoe tonga dia kivy hoe misy tonga dia pessimiste na ratsy zay tsy mba ho tahaka an'izao hoe nefa ny maro-pahaizana mety hitovy tsory zay mihitsy le iverina kely le hoe resaka fampianarana ihany koa anisan'ny vahaolana raha toka mitovitovy a ny lanjan'ny fampianarana eto Iarivo ohatra sy ny any Iosy na ny any Betroka
zany hoe fanatsahana zany ny diplôma ny afaka baka avy any sy ny avy any dia tokony afaka tsara mifaninana hiditra mpiasam-panjakana fa efa nyteneniko telo izy ohatra hoe ka mitovitovy ny karama any amin'ny sehatra tsy miankina sy ny aty amin'ny sehatra ny fanjakana dia tsy voatery tombona ny hoe azakazaka ho mpiasam-panjakana daholo ny olona tsiray avy fa mety eo ny anokatra orinasa manontena ny ohatra dia mety mahavelona azy zay fa tsy voatery hiditra mpiasam-panjakana dia zay no ataoko hoe fa ny tena olana koa mantsy dia arak'izay teneny kaza teo zay izy ilay ankizy zany avy any amin'ny toerana lavitra indrindra na hoe avy any ambanivohitra matetika ohatrany tonga dia miakatra eto izy dia ohatrany hoe tsy hoe sy lahatra zany izy hoe ahita masoandro e ohatrany hoe tonga dia zay anao misy fa olona namako fantatro zany dia hoe avy any ambanivohitra izy dia hoe anao iny ianao dia hoe malagasy ny zavatra ataony eto dia inona man ny inona tianao atao efa lehibe da anao mpampianatra any amin'ny EPP tsy hoe manambany mpampianatra any amin'ny EPP fa ohatrany hoe tsy lasa tsy manana fisainana hivoatra ntsony koa zany ny olona satsasasany zay ny tena olana koa any amin'ny resaka fotom-pisainana mihitsy le izy andriamato lamina boky tsara ty fahitako azy misy moa ny hoe atao hoe andraikitry ny fanjakana amin'ny ankapobeny rehefa fampiroboroboana ny toe-karena fampandrosoana zay ny fanabeazana fanapariana fanabeazana zahatra fimasoany fanjakana hatramin'izao zany sy ny fijerena zany ny faritra rehetra mbola mipetraka foana ao anatin'ilay hoe le fanasoavana n'ilay firenena amin'ny ray manontolo fa tsy hoe faritra vitsivitsy na hoe zay faritra ny avina zay iny andraikitra ny fanjakana iny fa rehefa hiditra koa tsika amin'ny ahoana ny atokisany hiverenany fatokisan'ny olona indray ny hoe tsy isin'ny akamakama sy ny kiatrano an-trano koa dia miainga amin'ny isan'ny ezaka zay tokony ataon'ny fanjakana zay indrindra rehefa mahita ianao fa hoe be ny kiatrano an-trano efa zaro kivy ny olona ary ny tena olana ny lasa lay manam-pahaizana le olona zay tadiavontsika ny tsy tonga intsony izy mifaninany tsy maintsy zany manao aloha tsika amin'le hoe ahoana no andresentsika lahatra ny olom-pirenena fa manana zo izy ary mety ho tafiditra eo izy rehefa manao ezaka za ohatra tsy mitovy hevitra loatra amin'le hoe rehefa avy any amin'ny faritany na avy any amin'ny ambanivohitra lavitra any dia hoe kelikely kokoa ny eritsika ananany tsy dia inoko loatra zay ary raha samy mijery sika amin'ireo hoe mpifaninana voaray atao hitanao eo daholo ihany lafivalonyosy ary misy olona mahay manam-pahaizana mihitsy ihany ka ezaka ho atao amin'io fahitako azy zany rehetra zany eny miverina ihany miverintsika amin'ny hoe ahoana tokoa moa zany hoe kiatrano an-trano sy ny akamakamy zany eny endrika kolokolo zay ahoana zany fomba ahafahantsika miady aminy voalohany aloha tsy maintsy zavatra telo fanatsarana ny rafitra sy fomba fiasa aloha ahoana no anatsarantsika n'ilay rafitra le fomba fiasa eo mba tsy ho afahana manao an'izay nyteny tokoa ny namana teo amin'le hoe fahaleovatenan'ireo mpitsara fahaleovatenan'ireo mpitsara fa ny fahaleovatena tsy sanatr'in'izany hoe manao zay daniny kibony fa misy fetra ny fahaleovatena ary misy tamberina ndraikitra takiny rehefa namena fahaleovatena ianao fa tsy maintsy tamberina ndraikitra takiny aminao ny hoe nanaona tokoa ary ny vokatra rehefa naleo tena ianao nanao n'iny dia nanaona ny vokatra dia akoatran'izay le fanabeazana na izy itsara ikarakara fanadinana na ireo mpifaninana dia mila mahafantatra an'izay zay ho any mipetraka le fanontaniana hoe raha ianao moa zany niditra amin'asa ray fa manino ianao niditra ao satria ve ao ny amenona posy fanabeazana zany raha ianao no mpitsara fanadinana fa maninona moa no menao tombony ty mpifaninana ray ty raha hoarina amin'ny hafa satria ve fianakaviana satria ve ray fiaviana fanabeazana zay ary ho an'le olom-pirenena koa hoe tsika ve zany dia ohatran'izay foana ve zany ty atao hoe malagasy ty sahirana dia zay dia sahirana dia manahirana amin'ny fiainana dia tsisy hoavinay eo fa maninona ianao raha mba mitroatra mba miteny hoe ok zay kiatrano an-trano ok zay kinamanama fanabeazana zay fanatsarana rafitra fanabeazana ary ianao no nametraka an'ilay fanontaniana teo zay tokoa no izy lalàna ny fanararaotana amin'ireny zavatra reny eny dia efa fandikan-dalàna ary io tonga amin'le nyteneny namana teo hoe tsy ananakavana ny raharam-panjakana na amboko na ambon'olona rehefa vandana dia kary avokoa zany tsy androany zany tsy sotoavina malagasy zany zay mbola tenenitsika amin'izao fa ny fanontaniana hoe tena ampiaritsika ve izy
rehefa miteny an'izany tsika dia zay tokoa ve nataontsika rehefa mampiatra lalàna sasana atria mbola miverina le loha hevitritsika kinamanamana kiantrano an-trano ary sao dia tsy fahitana taratra koa sara ny vokadratsyn'le izy amin'ny ankapobeny na ny efa filomanosan'le olona rehetra zany hoe efa lasa lojika sy normal ndray le resaka kinamanamana ohatrany amin'izao fotoan'izao dia ohatrany efa mandeha fotsiny sisa ny fiarahamonina sao dia mba zay koa sara ny zava-misy dia ho lany andro fotsiny mantsitsika hiresaka an'le izy raha ohatra ka tena zay mihitsy le zava-misy hoe ahoana ny atao tsika zany eto miara-manaiky hoe tena tsy mety io zavatra io raha mitohy raha mihitatra misaotra anao iainkaja nanome an'izay fantanina an'izay ho valiko satria ilaina mihitsy ny mampisongadina zany eo anivo ny fiarahamonina fa ireny kitrano an-trano na kamakama na kondro fanakin-dravo na fanao ny tompona andraikitra reny no efa nahitantsika malagasy faisana vototra amin'ny fahaleovan-tena no ikitrano an-trano sy akamakama ary fivadiana io no ny fitiavan-tena zany ny angonako aloha ny jereko zay vao firenena marobe ny mahery fotsika no nangiry firy tamin'ny raharaha 770 sy ny talohan'izay mbola no io fitiavan-tena sy ikitrano an-trano io na azy fahaleovan-tentsika dia mora nanapotika ny ezaka rehetra nataon'ny repoblika voalohany satria naleontsika nanomevahana kokoa ny vahiny sy ny ao-tokantrano ary ny praifeviana noho ny malagasy rehetra nisy fotoana koa tsika nana orinasa goavana be dia be nanahirana mpitondra mihitsy tamin'ny repoblika faharoa dia mety io kitrano an-trano sy akamakamy ihany koa no fahalemena satria tsisy organe de contrôle efficace hoe camarady ve dia samy camarady ve dia famingana dia mandeha ihany zany raha mitarika ny repoblika rehetra tsika fahalemen'ny repoblika rehetra io ary ny ampira rehetra koa teto amin'izao tontolo izao dia io nampirodana azy ka tena marina zany tokony tsy nanakavana tokoa ny fitondrana fa tena hoe ianao zany vao manana fahefana zany ohatra lamina boty tsara dia efa tokony eritreritra izy hoe iza reny olona compétent amin'ny namako avy eto Antananarivo, iza ny avy ao Fianaratsoa, iza ny avy ao Mashinga, iza ny avy ao Antegoa. Fahaiza-manao hiara-iasa aminy fa tsy hoe tonga eo izy dia ozy izy hoe atsoa daholo ny namana rehetra izay manana maîtrise any amin'ny tanàna fa azoko aloha ty fitondrany ty ohatr'izay koa namana Tsiory izy io zany mila manana fijery lavitra tsika le fomba fijery lavitra efa hitany Andriamasina Valina ny fijery lavitra ny Andriamasina Valina hoe zay tany hafatesany eto Madagasikara dia tany-drazany tsy avadika izy na afindra efa fantany zany hoe zay fomba fijery goavana zay no ampiray an'ity fireneny ity raha ohatra mialatsiny fa ty ohatra ny anatsoriko azy raha nytenene Andrinampomerina hoe raha masina valapariko hoe ny ao ambadika io dia hoe ndao tsika hanao firenena ray tsy misara menakavy hiara hitondra nyity firenena ty tsy mora ho lasa vazany tany sy ny arenao aminy zay ny ao ambadika le izy fa io mantsy misy manao ohatrany hoe mitarika ho hevitra ratsy le izy nefa ny hevitra tsara ao ambadika le izy dia hoe firenena ray sika ndao tsika ho iray na amikery na amkafetsena fa tanjona farany dia ny ombona ho an'ny tombotsoa iombonana satria raha manana valapary ambon-dramasina zany tsika tambary daholo zany Madagasikara zany mahavokatra mahavelona ady amin'ny fahavalo-pirenena voalohany ny mosary dia za zany enkaza dia ilaza hoe raha tiatsika ny ampandroso ny firenena dia tsy maintsy sika mandingana tena lavitra mihitsy le kitrano an-trano sy le fomba fijery hoe ny ao an-trano ihany namana akaiky ihany fa mijerytsika hoe raha vao miresaka firenena dia lavalonyosy praitandrazana daholo ny zava-misy mantsy zao zay zao tena tsy mazaza mpanao gazety voaingana reny motion de science censure sesisy reny hitanay mihitsy ny heninay ary hita mifampiresaka ny sampanao politika dia tsapa hoe misy mifampitarika ministra sasany amin'ny député sasany samy tsika avy arianany toany fa samy tsika avy arianany araky reny ambaranao teo tena fa rovina ny zava-misy amin'izao fotoana zao hoe efa ahitantsika taratra n'izay hoe manomboka mandaka an'le kitrano an-trano tsika efa manomboka mivoatra makany amin'izay tsika tsy orina ndrena rovina misy zaloha mahita efa misy ezaka ihany ataon'ny fitondrana amin'le resaka RRI raha mahita nareo isaky ministère dia miseho zany ny sariny sy ny matricule ny tsirairay avy fa zany mietrehatra hoe sao dia tsara ampina izy iny ampina transparence koa zany hoe apetraka eo ihany koa ny CV sy ny diplôma ananany tsirairay avy amin'izay mantsy tena hitany avany hoe
hoe tena tafiditra araka ny tokony izy ve le olona fa misy ny hoe tsy fatapatatra teny fotsiny fa dia hoe tany fotsiny dia hoe miasa amin'ny ministera zatsy na zareo dia misy transparence kokoa indrindra koa ny any amin'ny fitsarana ohatra hoe misy le gadra zao tokony gadra tena fatapoka fatam-pionena fa ny gadra izy namono olona nefa tampotampoka dia mivoaka miaraka amin'ny fiarahamonina any izy dia asiana transparence daholo izay zavatra zay dia mikasika le hoe ny tena marina kosa zany dia tsy fahafantaran'ny olona ny andraikitry ny ministera tsiraiavy na koa tsy fahafantaran'ny olona hoe akoatra ny andrim-panjakana sy ministera ny tsy voatery ao ihany koa no toeram-piasana azo iasana rehefa vita ny fianarana eny amin'ny anjerimanontolo fa ohatrany hoe tsika zany variana fotsiny hoe tsy maintsy mpiasa-panjakana fa be da be ny sehatra azo iasana dia mila mpahafantarana ny mpianatra izay zavatra zay fa matetika mantsy tsy fantany akory hoe aiza izy rehefa anina fa dia matetika rehefa hoe vita fianarana dia hoe na izy dokotera izay foana no iasana na izy mpiasa-panjakana nefa misy asa mahavelona hafa ankoatranao eo na dia fantatra ihany koa za fa sarotsarotra miditra amin'ireny satria mitovitovy ihany mila famatsimba olona mila rehetrarehetra fa farafaratsiny fantany zany hoe tsy terany eny lalana lehana zay afaka mahaleo teny izy amin'ny fiarikarena zay ataony dia inona ny azo anampinana azy amin'izay ihany koa zay koa tokony hojeren'ny rafitra politika andriamato lamina boto tsarady ahoana ny tsika zany zao efa miresaka an'le hoe le rafitra izay misy amin'izao fotoana zao na ilay fitondram-panjakana misy na ilay fomba fiasa aiza hoe zany tepoka tokony boostena ataoko anaty farakosona na hoe amafisina ary andakanana ialana n'le tranotrano zay ny ray aloha marina misy tokoa le fahakiviana amin'ny sokajin'olona sasany ary rarina izy rakivo satria tsy nahita rirany mihitsy izy eo amin'ny ezaka nataony na le faniriny zany mba te mba ahazo na dia apahany kely ary amin'ilay tombotsoa iombonana etsy andanin'izay nefa ny le fatapahan-kevitry ny olona ihany koa tsy manaiky intsony le kiatrano an-trano sy le kinamanamana dia anjara ny fitondram-panjakana zay satria voafidy izy satria zay no ny fidianana azy eo enganeka ho tsapany rehetra zay hoe zay tokoa ny fidianana azy eo na nametrahany azy amin'ilay andraikitra ambony anjara no manosika an'izay le etaetany olona te hiala amikiatrano an-trano sy ny kinamanamana zay ahoana moa ny androsehany an'izany ny asa atao hoe inona lay asa ataonao ary mitondra makany amin'le soembonana ve raha lasitsika fa hoe ndao sika hiady amin'ny tsy fandrimpahalemana dia aseho amin'ny alalan'ny asa atao hoe akoatra ny fivoriana sy ny fikaonan-dody ina amin'izay le fanatanterahana hoe tia le vokatra lasitsika fa anao soniny firotsahana anatanteraka ny paikady-pirenena adina amin'ny kolikoly dia aseho amin'ilay asa amin'izay koa rehefa aveo io tokoa rehefa misy tratra dia tia ilay olona tratra any am-ponja ary ireto ilay fananam-panjakana fanaverina tompona andraikitra ambony mpitondrany eny manao an'izay ary manosika an'izay ezaka izay tsara atao tsapany olona rehefa ny fanontania teo mantsy hoe amerina ny fatokisan'ny olona dia tsara atao tsapany olona fa tsy verimaina tokoa le faniriny mba te ahita hoe mba tsaratsara kokoa no avy mba misy mba mahazo rariny izy mba farafaratsiny rehefa misy manodikodiny any arem-pirenena diny tokoa fa mandray ny andraikiny reo mpitondra reo nanakinana andraiky io ny voasazy reto ny volam-panjakana ny veriny zay no ihany no afahantsika mamerina ny arem-pirenena ary eo koa tsara saikatrano an-trantsika mantsy miresaka fanadinana tsara atao fantatra koa zay ezaka atao eny amin'ireny sampanandrara azy mikarakara fanadinana ireny bianko moa miara-miasa amina sehatra maromaro dia tsika zany mbi ao an-tsaina enam sekoly ambony manofanao mpitsara sy prakitra raha tsara ho fantatritsika fa tsy mitovy intsony eny ny zava-misy amin'izao sy ny taloha kosa misy fanatsarana ny namako moa teo dia efa namoaka an'izay tsy miteny aho hoe zay ny faratampony fa kosany mila ihany koa zany fanjakana mampatanjaka mampahery ny olona hoe misy ezaka atao ary efa manomboka ahitam-bokatra mila atao fantatry ny olona zay mba aniny mba tsy hakivy azy tsy hampihemitra azy reo amiko zany aloha manana andraikitra be deaibe mihitsy ny mpitondra ny olom-panjakana fa indrindra koa manana andraikitra ny
fiarahamonimpirenena manandraikitra zany ny olo-pirenena satria rehefa miresaka kiatrano kinamanamansika dia azadiny fa eo ange le eto amintsika moa ny olona efa manomboka mahatsapa an'ilay hoe zany hoe fifanitsahany tombontsoa manokana sy ny andraikitra sahaniny zany conflit d'intérêt moa ny ilazana azy eto amintsika zavatra mbola atao hoe vaovao ihany izy io satria ny lalàna efatra sy roa arivo ohatra 30 mba niady amin'ny kolokolo ny nametraka an'izay hoe conflit d'intérêt zay voalohany ao anatina lalàna fa isan'ny tena tsy maintsy tokony hovoiziny izy io ary rarana raha vao misy soiombonana raha vao misy mety ifanitsahany dia tokony ho apetraka izay ary tokony akoatran'ilay lalàna zay tokony hisy famoaboasana ny hoe conflit d'intérêt fisorohana an'izay fifanitsahany tombontsoa manokana sy ny asa sahaniny zay tsy maintsy ampidirina ho an-tsainy zay ny rehefa izaho no miandraikitra asa zay tokony hitandrovako ny soiombonana tsy mahazo mifanitsaka amin'ny tombontsoako zao samyrery iny satria ninninona ezaka ataonao rehefa mifanitsaka iny olombelona gne ianao hoe tsy anjely ianao tombontsoanao tsy maintsy hojerenao ary jereo fa raha voaresaka kolikoly raha voaresaka ampimamba dia jereo fa misy ifandraisany amin'iny fandaninany mpitondra eto amintsika na fanaovana politika eto amintsika mialatsiny fa raha izao aloha raha ny endriny amin'izao dia mbola malalaka dia malalaka ny idiran'ny fifanitsahany tombontsoa manokana sy ny asa sahaniny manaona ny lalàna momba ny fifidianana manahoana ny lalàna momba fanaovana politika fanontaniana apetraka hoe ireo mpanao politika antsika ireo ve mialatsina tsy orandrenarivolo ve anao tanora mpanao politika ahoana rovina no mety kelikely finoana andao atao hoe aratsiana saiko zay hoe isy an'izay zavatra voalaza ny zoko be lamina boto tsara dia zay ho azo antenaina amin'ny mpanao politika amin'izao fotoana izao za aloha mbola velinaina dia manantena foana ny zavatra tiako resana angambany le nationalisme efa sy manatsiditsidiky namana rolato ihany hoe rehefa mifanaiky tsika malagasy rehetrarehetra fa eo ihany miteny malagasy ofisialy ihany dia mikatsaka tombontsoa eo ihany dia afa kokoa mifijery amin'le resaka hoe fampandrosoana firenena fa ho manarakarak'izay jerena ihany koa ny le rafitra fampianarana zay tsy manara-peny reny fa ny tena manahirana mantsy dia ny akamaroan'izay olona mandondona any amin'ny ministera na ohatra zany na any amin'ny sehatra tsy miankina dia tena hitanao ambany le farapaizan'le ankizy tsy nole ankizy ireo ihany fa nole mpampianatra sy le sekoly zay tsy mivoy an'le zavatra mavolenta zay dia fahatelo manarakarak'izay tokony isy ihany koa ny salon nany hoe porte verte zany mampafantatra ny sehatra rehetrarehetra misy eto amin'ny firenena fa be da be neman tsy mahafantatra ny hoe inona ny ataon'izay ministère ny affaires étrangères zay inona zany ataon'izay ministère ny justice zany ny tena ampalela moa dia hoe aiza misy an'izany ministère ny affaires étrangères tsisy mahafantatra an'izany ane be da be ny tsy mahalala be da be ny tsy mahalala fa dia ny anosy dia ny anosy aiza hoe zay ny amin'ny tribunal zay ihany fantatra dia iny ny olona vao manontany fa efatra manaraka an'izay ary tena idéal dia hoe alalahana ny sehatra ahafahan'ny tanora na vita fianarana miditra amin'ny sehatra ny asa zany hoe azo atao ve mifanaiky amin'le orinasa vahiny na orinasa malagasy ohatra ny fataon'ny sekoly vitsivitsy moa zany efa manao an'izany hoe misy partenariat amin'le sekoly dia vao vita ny stage dia tonga izy dia miasa any reny zao hitako mety reny fa akoatr'izay inona ihany koa mbola azo atao akoatranao eny zany hoe le orinasa vahiny be da be zay miasa hoe teo tsy hoe hipetra-potsiny eto izy dia hoe tsy jeriny misy la atao hoe inona misy teo responsabilité de l'entreprise zay tsy diso social RSE responsabilité sociale en entreprise zany zay manatsara ny fampianana sy ny fiarahamonina eto amintsika dia tokony manao an'izay daholo zareo tokony hosokafana be deaibe zany na ny resaka ara-toekarena sy ny sisa mba hahafahana mampiena n'le hoe tranotrano amin'ireo sehatra hifanotofana amin'izao fotoana izao zay indrindra satria rehefa tena resy lahatra sika hoe mahavelona sy mahafinaritra eto Madagasikara mampiena ihany koa ny zay zavatra zay ny fuite de cerveau satria ny tena marina amintsika amin'ny teny zao ny akamaroan'ny tanora dia te hiasa ny ivelany daholo satria tsy zarazary
tsy fanaraka tsy fanandrify amin'ny karamaraisiny ny fara-piainany eto zany. Iverenako tsika le fanontaniako teo hoe ny mpanao politika amin'izao fotoana izao araka nambaran'ny mpitsara lamina boto tsara dia teo le mpitondra amin'izao fotoana izao ny mpanao politika ny fahitanao anazy ao anatin'izay le fametrahana n'le hoe fialana ny kitranotrano zay mety azo atenaina din'izao ve izy io hoe nilaza ianao teo hoe RRI fa le fotom-pisainana ahoana ny fahitanao azy aiza le teboka tena mila ovaina zao zany ahafahana manova azy ny teboka tena tiako ovaina angamany amin'le lafin'le hoe mila refondation de la république zay hitako hoe mbola mialatsiny aloha fa tsy ho vetivety zay zavatra hoe lavitrezaka fa tsara dia fatomboka zay zavatra zay hoe ahoana ny fitariana ihany koa ny tanora anao politika zay zany tena hitako hoe mila apetaka teny zao tokony atao teny zao fa matetika moa efa mitena an'izay zay dia hoe fa maninona miandry any aoriana any zao ny dia efa manao hoe mila mandresy lahatra ny tanora andray andraikitra matetika mantsy efa manao politika koa dia mitovy amin'le teo ihany koa le izy hoe lova na hoe tonga dia kivy rehefa politika dia ratsy tsy politika toko tsy ratsy zany fa ny toe-tsaina entina mily viliana ny fanaovana azy no ratsy zay zany tia napetraka hoe raha ohatra ka maromaro ny tanora efa miditra amin'le sehatra dia tsy mora tsy sarotra ho an'ny mpitondra ankehitriny na mpanao politika ankehitriny tsony ny mijery mpandimby azy rehefa rahatry zay fa ny ankamaroan'ny mpanao politika mantsy dia hoe ny ohatr'izay ihany kitranoatrano ihany koa le izy hoe zay olona anatinatiny ao ihany dia tsy mijery alavitra loatra zany dia sarotra le ivoana amin'ilay izy nefa to James Franklin mifampitohy amin'ny teny lamina botsara disy tsy io rerandriana vo teo ihany no zavatra mbarako araka ny voalaza teo dia efa tafiditra ao anatin'ny kolotsainan'ny vahoaka koa le kitrano atrano sy le akamakama io satria zao raha vao ohatra zao ianao hoe misy mpitondra eo dia efa nale ansaina hoe le zana no mandimby an'io le iana mandimby an'io misy tsara no ny zanak'io na ny avan'io dia io moa efa ndraisantsika tamin'ny fandarana fa teo aloha hoe misy atoko dia hoe raha vao tsy zanaky ny republika zao no ao dia tsy ho lasa entité dirigeante mihitsy ianao misy atoko zany dia raha mahita le fanao hoe fa ny zava-dehibe dia izao raha ohatra sika ka hoe manomana no avy firenena misy aloha fomba fijery tsy maintsy hovaina zany amin'ny tanora ankehitriny hoe tsy no avy firenena zany intsony ny ankizy fa ny tanora fa efa ny ankehitriny ny firenena ny ankehitriny ny firenena aloha raha nijerentsika dia tena afa-baraka ny tanora malagasy satria ohatrany hoe tsy mendrika ny omena andraikitra ambony raha tena marina ohatrany hoe kisendrasendra mialatsiny aminao ohatrany hoe kisendrasendra ianao raha ataon'olona an'izay fa ohatrany hoe amin'ny kolotsaintsika zany dia hoe mametraka hoe reto no ray aman-dreny reto no zao reto no éducation d'expression française zany hoe ianao no taizana tamin'ny fanagasiana efa heverina ho latsa-danja sady dia rehefa mikaroka ny tantara-piainanao ny olona hoe inona ny carrière de la vie anao ny tantarany ezaka nataonao tamin'ny fiainana dia tilianao hoe nanao fiofanana tany ivelany ve izy nianatra tamin'ny sekoly ambony tariva ka raha vao tsy ao zany dia efa heverina kanefa reo olona no beazina tamin'ny fanagasiana reo zany hoe ianao na reo isika ireo no mafe ilay fanagasiana ilay fitiava-tanindrazana ilay fahafaezana ny temy-pirenena any tanana ny vahoaka hahitsy le fisarihana ny be sy maro handeha amin'ny lalamarina le fitadiavana hoe ny firenena tsy tanindrazana kely le misy valalam-piandry fasana io fotsiny fa ny firenena zany dia zay tany alehanao ka ianao tsy tokony ifendraina raha hoe alefa ary asa ary na anao hiraka ary satria tanindrazanao daholo na zay teny ampiasainao teny malagasy ianao fa en'olona foana zay teny ampiasainao tsy vahiny ianao raha eto Madagasikara raha zavatra zany iankaja ny olona no beazina atao anatin'ny fanagasiana na ilika tsy ho ao anatin'ny fitondrana raha sendra mahita ianao hoe olona ao anatin'ny fitondrana hoe mbola tanora mitovy taona aminao dia jereo fa
misy zavatra netreretina zany hoe mamirapiratra sy mendrikatsa na miatrahana azy tao ary fahatsoana nefa le izy satria zao raha ny tena marina zany raha te hanova marinatsika dia tsy maintsy sika tonga amin'ny teny vazaha ialakotsiny ohatra ny hoe mijongle na milalao ny ataontsika hoe fahaiza-manao sy fahalalana avolentan'ny tanora malagasy satria sika mantsy dia tena nampianarina tsara tao anatin'ny teny malagasy madio nefa koa tsika dia matoatsika nahazo ny avy-pahalalana teny vahiny mahafaka manoratra ny tatitra na ny didim-pitsarana na ny rapport na ny zavatra rehetra zay ataonao amin'ny asanao dia miezaka ianao na teny frantsay miezaka ianao mahay teny anglisy vomaly zao resaka tamina namana avy any Suisse teny frantsay navadiko teny anglisy fa gaga izy hoe ohatrohatr'izay tiako tenena nenkatsa hoe tsy mitombina zany le faniratsirana ny tanora malagasy dia amin'ny lafiny ndray koa tsy nisy ezaka tena natao na metrahana amin'ny toerana sahazaza ny kitan'ny fanagasiana satria tsy heverina ho anisan'ny kita Madagasikara reny olona reny tena manana tsy neverina ohatra ny hoe fitaovana apinga sy lefy maranitra ahafahana mandretsika afa-pandrosoana ny talenta sy ny fahaiza-manao an'ireny olona reny ny antony dia tsotra kely satria efa masahana ho atsaintsika loatra ny hoe fampianarana amin'ny teny vahiny fifehezana teny vahiny fandehanana andafy zay tena zavatra lehibe mihitsy nefa ny any andafy zany ane ho atsika efa tany fiarakodia mandeha aingana be ny any dia misy mba misy SDF koa any misy olona ohatrany aty amintsika ihany ange any fa ny azy fotsiny hoe tsy mafy be ohatrany atsika ny ka io indrindra mantsy le zava-misy amin'izao fotoan'izao satria na tiana na tsy tiana ny zanaky ny olona manakatao no lasa ohatrany hoe satria mahay dia iny no sahaza ny toerana sahala amin'izao no izay nambaranao teo izay satria mahay rehefa manambolaka nesana ny mahay rehefa ohatran'izao zao ka ny ahy zany ny tiako atao zay anirin'ny fanantenana na ny fahasahina amin'ny tanora mitovy fotoana amin'ny tena amin'izao fotoana izao hoe tsika ankehitriny tsy tokony heritreritra ntsony fa tonga dia voatosibotanina fandao anao zavatra fa ilay fotom-pisainana sy ilay fiatrehana ny hoe tsy mitovy ilay vola sy ny fananam-bola am-pelantanana zay koa sakana anankiray lehibe ao anatin'le izy ka ohatra ny fandray amin'ny resaka itsiora ndrenarivonto ihany hoe ilay fandanjalanjana an'izay sao dia mbola mety ho ela ve zany vao resy ty resaka kitrano trano ty raha tsy efa mba metsara amin'izay ny farim-piainan'ny olona sy ny farim-pananana ary mihena ny elanela ny mahantra sy ny manan-kareny tonga dia tsoroko be ohatr'izay ny fantanena andromato fahita raha izay indray aloha raha hiandry an'izay hoe hiatsara ny farim-piainana na ny farim-pananana izay ka io ny sakana lehibe tsy hiatsaran'ny farim-piainana sy ny farim-piainan'ny maro anisa tsy eto amintsika rery nge misy an'izany elanelana eo amin'ny manana sy ny tsy manana zany ary tsy androany zany tsy homaly zany fa inona ilay fiarahamonina tiana ho ajoro eto inona ilay endrika tiatsika omenany malagasy rehefa milaza tsika hoe manjaka vahoaka demokrasia moa ny andikana azy dia inona zay amintsika ary rehefa milaza tsika hanao fampandrosoana inona le fampandrosoana dika ny fampandrosoana avy hoe misy trano fitaratra mijoalajoaly etsy dia nefa ny ao ambadika eo misy trano dabo mialatsiny fa zay ny zava-misy aloha zay ve le fampandrosoana tadiavina ka ny anankiray koa hoe fanomezana andraikitra ny tanora sy ny ezaka ataon'ny maro anisa zany mba hiova mba hiala amin'ilay zavatra misy amin'izao tadio fa ny fahefana ngeka tsy homena fa alainy rombahanao hoe ny atanany miazona sy manao ampimamba azy ny fahefana ka raha mila toerana ny tanora dia anjara ny mahatsapa fa hoe efa toerako ny andray andraikitra eto amin'ny firenena ka ity mirotsaka ary ohatran'izay ihany koa ilay maro anisa satria tsy ny olona rehetra no tonga eo amina toerana mpitondra fa ianao afaka mitondra n'izay olona mitondra ny feonao makeny amina sehatra zay afahany amin'izay raha ohatra ve ianao ka olom-boafidy rehefa tonga eo izy dia ny tombontsoany no teneniny voalohany fa mila fiarakodia tsy matao-dalana raitra dia raitra izy mila tombontsoa zao vola tsy toko tsy foroana izy
satria ino ny olona verinao fa nasolo tenanao satria mbola zay ny ao an-tsainao satria rehefa nanao fampelezan-kevitra dia zay nanaparitaka vola be indrindra no nofidinao zay natolotolotra reny fa tsy ny fandaranasany na lay hoe ity tokoa ny olona veriko fa mahasolo tena dia tsy gagy ianao rehefa aveo rehefa tonga eo le olona eo amin'ny toerany nametrahanao azy a dia manararaotra ny fahefany nomenao azy a dia mampiasa an'izany ho an'ny tombotsoany kiatrano an-trano ihany mbola resahako miainga avy amin'ilay kiatrano an-trano ihany zay amiko zany a tsy maintsy ny tsirairay a isan'izay ny tanora indrindrandrindra ny tanora ny mahatsapa hoe ok zay tsy zay tsony no ampandroso tsy zay tsony ny ikatsahana ny soimbonana ka noho izany rehefa tsy mahavita ianao alohandray anaovako azy rehefa tsy omenao iny a zany tonga maka azy eny a mametraka fa efa anjarako zao ny daolobe ny olom-pirenena anjara ny mametraka hoe ity olona ity ny mahasolo tenanay a afaka mikatsaka ny mahasoanay rehetra mahasoany rehetra dia tonga hatrany amin'le resaka teo moa amin'le fanitsahany tombontsoa manokana sy ny asa manahoana moa ny lalàna misy amintsika amin'izao amin'ny famatsiana ny antoko politika famatsiana ny fampelezan-kevitra io lalàna io ve no ahitantsika ny hoe manahoana ny mangarary izy avy ny mamatsy ny fampelezan-kevitra ary ohatrina ny vola ampiasaina eo raha ohatra ka hifidy be ny tanàna ianao ohatra dia ohatrina ny volana ampiasaina eo dia inona no ambadika zay iza ny tompon'izay vola zay a ary reny ve dia olona tena faran'izay tsara fanaka dia hoe tia ny vola ampiasao a dia rehefa lany ianao dia lany dia faly a fa lany ianao sa inona ny tambin'izay rehefa mbola tsy voavahantsika zany zay a dia eo le kiatrano an-trano ny amahantsika an'izay dia mifatsapahantsika aloha fa ratsy zay tsy mitondra soa ho an'ny firenena zay ary tsy mitondra lavitra zay tsy mitondra tena fampandrosoana zany hoe mila fantatra mazava ohatrinona ny vola inona avy ny fidiram-bolan'ilay antoko politika ohatrinona ny vola ampiasaina amin'ny fampelezan-kevitra ary a izy avy no mpanohana zany any any amin'ny firenena mandroso tsy mba metrakolana mihitsy iza no manohana ny antoko a anankiray fantatry ny rehetra fa ino no manohana azy mora ho hita eo raha manao kiatranotrano ilay olona ity rehefa voafidy dia fantatry ny rehetra ay satria ve nanohana azy dia nomenan'izao dia aiza lay fitovinjo dia aiza lay lalàna mandraran'izay sy namany fa ny antsika zany a mbola manjavozavo zay a zay nefa ny fototra iorenan'lay manjaka vahoaka na lay demokrasia resahana teo rehefa mbola mangozozo zany a ny demokrasia manjaka vahoaka dia mangozo mipetraka foana ary mbola sarobahana ty le resaka hoe kiatrano antrano ka namanamany ity satria miainga avy amin'izay le hoe fitsinjovako ny akaiky a fa nefa raha tena le firenena ray manontolo mihitsy a no ataonao ampimamba tsy anao akory ary fa le olona ao ambadika ao zay tena mitanany mitazona ny rem-pirenena no mampiasa ny volany a dia manao ampimamba sanatrian'izany ve fa lafo ve le tanindrazana satria eo ampelantanana olombitsy le fiainam-pirenena zany hoe rehefa tsy mifanaraka amin'ny tombotsoko anao dia etsehako dia mianjera zay ve le izy engane mba tsy hoy izay ary anjarantsika rehetra nefa tsy anjarantsika rehetra nefa no miaro mba tsy ho tonga amin'izay fa ny kilatrano an-trano sy ny kinamanamana miafara amina fiorodanana firenena araka ny tenynakoditra kely mihitsy satria tena marina le izy mampatsiakely ny tantara hoe saky niteraka olana foana izy io dia hoy za hoe rovina no ilamina zany le lalana andehananay taranaka tatry arina zany raha vazay ohatra nefa voaozina ianjeran'ray ve zany ny rafitra misy amin'izao fotoan'izao sa hoe inona ny zavatra hitranga ao anatin'le zava-misy amin'ny ankapabeny miazakazaka be ny fotoanantsika manana eo amin'ny 20 minitra eo tsika andao iresaka amin'izay a zavatra tena hoe azo tsapaitanana zany ndao indray atombokotsika miainga any anivon'ny fokotany tsy misy vahaolana ve atao a bataina miainga any amin'ny fokotany amahana ny resaka kitrano trano sy ny sisy io tiako tenenina hoe ny fifanampiana eny amin'ny mpiarabelona mihitsy a no tonga dia averina ny fifanampiana amin'ny firaisakina ny valitanana sy ny sisy sao dia tokony fifampitazaina amina fomba tena gasy be ohatran'izany a no amahana nyty zava-misy eto amin'ny firenena ity James Francois marina tokoa aloha fa ao anatiny ataontsika hoe roin-kevitra vohizana namana maro any amin'ny tambajotra sosialy a ny hoe fokon'olona miavao a na ny hoe fokon'olona miandraikitra na ny hoe fokon'olona mandray andraikitra na hoe fokon'olona mizara andraikitra fokon'olona mifampifeh ny fokon'olona eo anivon'ny fokotany a dia efa tafiditra ao anatin'ny fialana tokoa amin'ny kitranotrano satria indray ane misy ankohonana ohatra tsy mahafeh ny zaza maditra na ny ray-mpianakaviana maditra
dia mety vita ny fokotany sy ny fokon'olona ny mandamina an'izay. Mety misy koa olona tsy mandray andraikitra dia anjara ny fokotany sy ny fokon'olona mampatsiahy azy ny adidiny eo anivon'ny fiarahamonina. Fa hitariko ilay izy iainkaja, hitariko amin'ny fomba fijery macroéconomique sy ataoko hoe politique nationale. Satria rehefa zohina zany ny zavatra adinon'ny olona tompon'andraikitra matetika dia izao. Ny voalohan-karena ao anatina firenena anankiray dia ny olona ao aminy, zany hoe ny olona no harena. Raha ohatra isika ka hanao kitrano an-trano na hanao fitsaramitanila, zany hoe hanao hoe ry akamakama dia aza faizina, iry akamakama dia omeo tombotsoa, iry akamakama dia omeo toerana, dia tsy jery isika afa-tsy ny tombotsoa amin'ny faritra ny aviana. Mialatsiny fa na amin'ny hainao manjery raha dia na eno andrano hoe misy olona miteny olona avy aty aminay indray ny ataovy izao amin'ny prime ministre vaovao ohatr'izany, dia tsy andrositsika satria ao anatin'ny tsy prime ministre mihitsy tsy oronandrenary vonina manao politika ny olana dia izao hoe raha vao ohatra isika ka manao faninanana tsy miainga amin'ny fahaiza-manao sy ny finiavana ananan'ny olona, zany hoe ny fahamendrehana ananany, dia misy zany fatiantoka lehibe eo amin'ny firenena satria misy olon-kendry, olo-mahay, olo manatraikefa, anjorom-bala tsy voapetraka amin'ny toerana sahaza azy, ary dia ny voalohany mandray ny kihoany amin'ny zavatra iny aloha dia mifokon'olona, avy eo ny farim-piarahamonina zany ny commune, ny région ary ny firenena manontolo. Ary tsika ne tokony tsika andao karazana ohatrany hoe marketing. Ny allemand zao vao nahita hoe misy mpisampinenina syriana dia rehefa nieritreritra zareo dia ozy hoe ampatanjaka ny toe-karentsika fahatongavan'ireo olona ireo alefasy mankaty daholo zay tsy velona any amina zay manana olana aloha fa omentsika asa, omentsika fitafiana sy trano, fa hampandroso antsika eo ary hatonga antsika compétitif. Raha tena marina zany tsika malagasy tokony ho compétitif koa tsika, zany hoe hamorona ny ataontsika hoe rivo-piainana ahafahany olo-pirenena malagasy ny velany any na reo vahiny koa zay efa nanao hiraka teto ary mahay teny malagasy manofo mbola hiasa na hipetraka eto, misy zany zay fa nahita vazaha hoe si tu m'embauches monsieur James je travaillerai chez vous. Tena nahita zany vazaha hoe manaiko ampiasainao monsieur James raha raisinao miasa aminao, fa tiako mipetraka eto Madagasikara. Ka ny malagasy any ivelany rehetra reny hoe mana capital reny hoe manina moa politika atsika, raha ataontsika politika ohatra nandry zareo Allemana zay manitona ny manam-pahaizana sy manam-bola natraikefa Syriana na Europeana turka sy ny sisa onona aminy sy asany aminy, dia tsika indray mba misintona malagasy aloha sy ireo volontaire rehetra ny asa teto nianatra teny malagasy mba hampandroso Madagasikara zavatra azo nofinofisina zany satria reny olona reny efa niaina tao anatin'ny fanagasiana. Tsy ory ndrendrakony ny tiako resahana le hoe fokotany ny zavatra lesiko hitako hatramin'izay ny antoko politika hatramin'izay dia tsy manao ny anjara andraikitra voalohany dia manabe ny vahoaka. Tadidi mantsy fa zay ny andraikitra amin'ny antoko politika, fa le andraikitra faharoa mantsy le hoe fakana fahefana iny mandeha ho azy iny, fa zay antoko politika zay rehetra nisy hatramin'izay dia tsy nampisongadina zay eny efa tsy betsaka. Fa ny fanaraka amin'izay fanindran-dalana amin'izay dia ny fandoavana latsakemboka tokony ataony ny mpikambana anatina antoko tsirairay avy. Fa matetika mantsy zavatra raiky tapisaka ankoatran'le kolokolo sy namanamana kitrano hatrany ity dia lasa manjaka ihany koa ny hoe mameza kely me régime sy ny ohatray. Fa ohatra mantsy ka mandeha le latsakemboka ataony tsirairay avy na iny afokotany iny anatin'ny antoko politika dia nitaberana andraikitra iny anjara le antoko ny manabe le vahoaka. Dia iverenako mantsy ny hevitra tsara be naposaky lamina body tsara dito le hoe isaka manjaka vahoaka inona tokoa marina amin'izay le hevitra avotrana reny antoko politika reny. Zay zany maniry afaka 10 taona mba atoko lehibe anankiroa sisa ny manjaka eto amin'ny firenena. Ohatrany any amin'ny républicaine sy ny démocrate-ny États-Unis eny misy centriste ihany fa rehefa misy identifié amin'ny hevitra lehibe anankiroa ny olona dia
mety mora kokoa zany ny mampandray anjara ny tsaraiava anatin'le firenena fa zao koa aloha ny zavatra tiako resahana efa naresahako izy ny kitranatrana dia misy ny tsara misy ny rasy ohatra ny républicain efa mahazo fahefana ihany io izy tsy tady olona hafa tsy ao anatin'ny républicain ihany no mitondra ny firenena ary olona manampaizana no ampiasainy fa ny kitranatrano ratsy dia lefa nyteneniko teo tsy mety mamotika firenena ilay kitranatrano izay olona tsy tokony hipetraka amin'le toerany sy ny olona manana diplôma fosika no mahazo an'le toerana izay nefa le manjaka Andriamato lanina body tsara ty ny tonga dia le filazan'ny namana tsyry teo no tonga dia ho raisiko e kitrano an-trano misy tsara misy ratsy ny hevitro indray dia hoe rehefa tapaka ilay fitovian-jo rehefa tapaka ilay fitoviana ahazo tombotsoa zay iombonana dia ratsy foana zay ratsy foana zay tsy manala mihitsy amin'le hoe ahoana tokoa moa ny arahako miasa amina olona zay tsy mitovy fomba fijery amiko misy zany karazana misy sehatrasa zay tsy maintsy izay no eo ohatra ndao raisina satria vao nisy fikaonandoha mikasika indrindra ny eo amin'ny hoe politika hoentina manatsara ny asa-panjakana dia hoe ahoana no analana ny fanaovana politika eo amin'ny fisahanana ny asa-panjakana dia isan'ny vohitra teo zany le hoe tokony izara roa misampana tsara ny hoe fampandehanany raha-panjakana sy ny fitantanana ara-politika zany hoe ny ministra tompon'andraikitra voalohany eo ministera manana ny tarika zay miaraka aminy izy ny mpiara-miasa akaiky aminy amin'izay miandraikitra n'izay lafi ny fitariany zay na politika ozytsika dia misy kosa ilay fampandehanany raha-panjakana fa raha mifangaro ireo ny olana mantsy rehefa mifangaro ireo dia lasa le politika no mibaiko ny fampandehanany raharaha dia nidikan'ny politika zay dia efa miditra amin'le verina foana amin'le kiatrano an-trano hoe zany hoe tombotsoanay ato amin'ny antokonay tombotsoan'ny mpiara-mitolona lasa iny no mibaiko ny asa-panjakana zay no ohatra ny tsy azaozaoko mihitsy an'le hoe raha vao tapaka ilay fitovian-jo fampandehanany raha-panjakana zany ho an'ny rehetra iny zany na izana ianao mitovy ny zoantsika eo raha ohatra kosa ka hoe hitarika andraikitra hoe hitarika ndao hitondra nytya zay dia ny olona veriko fa mitovy fomba fijery amiko no mitondra n'lay fitariana fa aninony hikatsaka ny soiombonana eo zany tsara misaraka tsara fahitako azy ary miverina foana fa everiko hoe tena zava-dehibe ingeo lay fisorohana n'lay hoe fantsahany tombotsoa le resahana teo tombotsoa iombonana sy ny tombotsoa manokana rehefa ireo no mifanitsaka na mifangaro dia ny tombotsoa manokana foana ny tombotsoa ny tena foana ny mahazo tombony amin'ny maha-olombelona ny tena eo zany resaka amin'izay tsika amin'le hoe fa ahoana no hialana mikiatrano an-trano rafitra ve rafim-piaramonina ve na rafim-pitondrana ve fokotany ve fokotany tokoa nge ny rafitra fototra eny anivon'ny fokotany ary ireo fokotany ireo ihany no manome n'lay sarin'lay firenena mianga veny manahoana ny fitandronany soiombonana eo amin'ny fokotany fa ny adiovana ny fokotany ohatra ny asa iombonana raha ohatra ka misy olona zay manohitohina ohatra amin'ny asa mety fanaovany ampimamba amin'ny tany ohatra zay eo amin'le fokotany dia manetsina ny raha-tany tokony anivarinany rano ohatra no azon'le olona amina fomba tsy mazava dia nanorenany trano dia rehefa aveo dia tondraka Tananarivo hitantsika tamin'ireny zavanytrango ireny zay misy ifandraisany be dehibe satria ny toerana tokony ivarinany rano tototra lasa fananan'olo tokana lasa mpimamba lasa fananan'olo tokana nefa ny tokony tsinjovana ny soiombonana dia tototra ny rano Tananarivo dia iza ny aran'izay vahoaka tsy mandady arina zay zany ny zava-doza teraka ty lay ka everiko fa marina tokoa le teo hoe miainga avy amin'ny fokotany io miainga avy amin'ny commune io miainga avy amin'ny faritra io sarom-piaro ianao fa mahasarom-piaro anao tsy ny tombotsoanao irery fa ny tombotsoan'lay faritra lay fokotany lay commune zay itoeranao ohatra zay koa na amin'ny fitantanan'ny harem-pirenena ary avy aiza moa reny azo sarobidy na sokatra sy ny sisa mivoaka ireny zany hoe ny faritra fokotany commune sy ny faritra ny voany ireny rehefa tsy sarom-piaro izy ny tena me zava-dozana nge mbola le olona ao anatin'ny mifaritra iny indray no manampy manondrana n'le harem-pirenena nga moa zany azo sarobidy zany zavatra azo tsitsinina tanana na atao anaty kitapo zany nge ka olona ane no mibatany zany
tsy manome tsiny a satria mety talafalatsaka anatina fahasairanana izy a fa zay le ataontsika hoe le androany ve le ray vili ve sa le tombotsoan'le faritra zay ny voany raika ambe folo ny voany azo sarobidy eto Madagasikara de toerana raika ambe folo ve de tsoatsika menakavy reo ny miaro azy raha samy saro-piaro tsika ny olona manondra anazy raha teo olona tsy olona avy aiza fa marina fa misy olona vahiny mampiasa volo fa misy olona eto amintsika eto raha saro-piaro tsika amin'ny harem-pirenena zany a fa tsy sanatria lasa to indraindray ara lasa to zary miaro an'ireny olo reny ndray eny ary miazakazaka be ny fotoana tsy ambentsika ny ora efa hotapitra omeko anjary fitenenana tsirairay avy nareo angamba ny marana antsika azy a mamarana azy ianao andriamato James Franklin manomboka azy andriamato Tsiori Randrianarivony a dia andriamato Lamina Boto Tsaradiry efa aveo farana antsika ny fandarana zay ny loha hevitra nentintsika androany ady hevitra fifanankarozakevitra ho fifampitaizana amin'ny maha-olo-pirenena hitondrana sosikevitra maro samihafa ihany koa an-tanirazana Tsiori Randrianarivony ye amanako ny anjara-pitenenako aloha dia tiako ny mamerina fisehoana ho an'ny kolo-hevitra arak'izay anaran'izay dia hoe hevitra amin'izay zany ho havana tokony asongatsika eto amin'ity firenena ity fa tsy sanatria zany a politika mitodika amina sarangan'olona sy atokon'olona zany fa tokony ny hevitra io hevitra io ihany a no makany amin'ny resaka tena demokrasia tena izy dia ano resaka kitranatrano a dia io a miankina amin'ny tsirairay avy a indrindrandrindra fa mpitondra fanjakana sy mponina politika dia mampirisika trano zany a mba hiala amin'io a tsika rehetrarehetra fa anisany a mampikirosifahana firenena zany dia tsika tsirairay avy a mba miezaka trany amin'izany resaka hoe méritocratie zany a dia mandroso azy ny firenena sora tompoko andriamato Lamina Boto Tsaradiry ia dia mbako manana ny fisaorana ny fandarana zay arahantsika ary indrindra ny anareo zay nikarakara mamarana azy tokoa rehefa miresaka tsika ikatrano antrano na kinamanamana miaingy amina toetsaina ho isika teo a ary miaingy amina fiovana sy fanovana toetsaina zany fa indrindrandrindra mitaky asa amin'ny rehetra mitaky fandraisana andraikitra mitaky firotsahana sy fatapaha-kevitra hoe okizay a ny fanaovana mpimamba ny tombotsoa iombonana natao hozarainy reny a natao hiarahamanana araky ny ezaka ataon'ny tsirairay a ka noho zany a tsy tokony ary lizy le hoe tokony foana moa ny voalaza fa misy takina zany ary miaingy amin'ny tsirairay tena nyteny an'izay tokoa ny namana teo amin'le manomboka amin'ny tena manomboka amin'ny tsirairay ny tena le fanovana sy le fiovana dia manentana zany ny mpijery mpanaraka ny fandarana mba miaingy avy amin'izay ady hevitra ny fanaovanay telo mirahalahy zay isorako be deaibe moa reto namako reto a ny fanakalo hevitra amin'ny kitsopoa sy amin'ny kalalana teto a dia fatapaha-kevitra miaingy avy aminao a miaingy avy amintsika rehetra mba anovany firenena mba ahatsara kokoa no avin'ireny mpiray-tanindrazana zay enontsika teo ny apahany vitsy taminy a zay ny sasany to manantena misy ihany koa nefa ny to kivy a dia mila an'izay fandraisana fatapaha-kevitra aloha dia fandraisana andraikitra zay ny andraikitra manandrify a ary indrindrandrindra zany a tsy ho kivy fa kosany a anao zay ezaka rehetra anovana an'izay ampiamorana an'izay a anafoanana an'izay kiatrano atrano kinamanama an'izay a zay no afatra vetiany tenako satra sora tompoko mamarana azy ianao andriamato James Franklin misaotra enkatsa isaorantsika ny ny fandarana ny kolo-hevitra ny ekipa ny Kolo TV sy ny Kolo FM fa nahafahantsika ny karoka ny fototr'olana sy zay endrika rehetra isehoan'ny olana ary ny vahaolana ny fandarana teto manentana ny olona rehetra zay mahita na maheno an'izao fandarana izao a mba tsy ho antso anefitra nataonay efatra amin'ny rahalahy teto a fa mba hisy fiantraikana eo amin'ny fitondrana firenena eo amin'ny fanapahan-kevitra eo amin'ny fitsarana ny asan'ireo mpiadina mpifaninana hiasa ho an'ny vahoaka mba ahafahantsika mampisongadina ny hoe harem-pirenena ny olo-pirenena tsirairay ka apetraka amin'ny sahazazany tsirairay a amin'ny asa vitany a amin'ny talenta sy izay rehetra ataontsika hoe fanomezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra azy a ahafahantsika manainga
ny fampandrosoana marina sy tena izy ny firenentsika anentanantsika ihany koa ireo havana andilam-bato sy ireo namana avaram-pianarana ahafahantsika zany mifantoka misimisy kokoa ary mirahina misimisy kokoa amin'ny fanarenana ny firenena ary mba ahafahantsika misoroka ny krizy sy ny tsy fahombiazana isan-karazany entanina zany ny antoko politika rehetra mba hiezaka hiankina amin'ny fahaleovan-tena ny latsakemboka ataon'ny mpikambana mba tsy anteherana tafahoatra amin'ny ataontsika ny olon-dehibe mpitarika azy reny entanina mifokotany mifokon'olona ny tompony andraikitra isan-karazany mba ampiatra ny fitsipika ifampivezana amin'izay fametrahana olona amin'ny toerana samihafa. Sora tompoko. Enary tompoko lasy tompoko vavy Andriamatoa lamina boto tsara dipy tsara parole tena teknika amin'ny Bianco Rakotomanina Andrianiana Franklin James tsara ihany koa ary mpandalina fiarahamonina Randrianary Vonitsiory Andria Paraniarivo tanora mpanao politika YLTV tamin'ny taona 20 makasitraka anareo telo mirahalahy nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana mikolo hevitra natao ifanakaloza-kevitra natao iadina hevitra iresana aloha hevitra fa nitanjona ao anatin'izay dia hoe ahoana no ananana firenena havanina ananana olo-pirenena mandray andraikitra hahafana ihany koa mitsinjo sahady ny fotom-pisainana hitondrana nyty Madagasikara ty ho amin'ny raha-pitso sy ny raha afaka pitso akoatra ny fanarenana ny ankehitriny. Tompoko lasy tompoko vavy tapitra ny fandarantsika amin'ny heriny anio toy izao indray manome fotoana anao izahay filoma tompoko.